10 000 frais, c'est le don que le groupe SMTP a offert au personnel de santé des hôpitaux d'Antananarive afin de les soutenir dans la lutte contre le coronavirus. Le président du groupe en personne, Daniel Ismaël, accompagné de son fils et de sa petite fille, se sont rendus au CHU Andouatapenak le mercredi 22 avril pour remettre ses dons. Aujourd'hui, on est venu ici pour soutenir les membres de l'hôpital, les gens qui travaillent ici, qui risquent leur vie pour sauver des vies. Alors on est venu ici aujourd'hui pour les soutenir et pour faire une donation pour donner des œufs. Le groupe SMTP est très présent depuis le début de cette épidémie. Des désinfectants aux responsables de la commune d'Antananarive et de l'hôpital Befelatanan, mais aussi plus de 100 000 œufs distribués aux différents organismes étatiques et associations ont déjà été remis par le groupe dans la lutte contre la pandémie. Le PDG du groupe, Daniel Ismaël, a affirmé que la solidarité est primordiale dans cette lutte commune contre la pandémie de coronavirus. Les dons nataonay androany ho nanaterana atody ny mpiasan'ny hôpital rehetra satria miasa mafy dia mafy zareo sady fantatrareo le asa ataondrareo tsy mora tena miaindrareo danger ho any ain-jareo koa le zavatra io dia aleo mba niankoragena amin'ny zavatra nanateran'ity don ty androany satria mba misy vitamine iny sady azo haniny iny sady misy manotroka ny aina iny dia mba mahatsara voilà amin'ilay resaka mahavitamine mba mitady vitamine zareo dia zay ny safidiny nanovanay ny atody zavatra zay miseho aty amin'ny tanindrazantsika aty dia tsy aferan'ny fanjakana foana fa natsika rehetra ponina eto Gasikara tsy maintsy fandray tanana amin'ny zavatra miseho amin'ny tanindrazantsika izao tsy maintsy manome tanana atsika ka fankatiavana fanomezan-tanana dia zay no tafavoaka ny tanindrazantsika aty tsy aferan'ny olona anankiray fa tsika rehetra zany tokony fanome tanana na mpandroso ny tanindrazantsika na manampy ny tanindrazantsika amin'ny zavatra miseho zao dia tsy maintsy miaraka atsika. Ces dons seront distribués au personnel soignant des 4 hôpitaux d'Antananarive qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, notamment le CHU Anoussial, le CHU Andouatapenak et l'hôpital Befelatanan. Le secrétaire général du ministère de la Santé loue ce genre d'initiative qui, selon lui, est bon pour le moral des soignants. Isaorana be dia be azy ireo zany fanomezana zany satria miteraka zom-tompo sy fahazotoana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ary mankahery indrindra ny mpiasan'ny fahasalamana ary arotika ihany koa nefa izao fotoana izao mba hisaorana tsy orinasa iray eto Antananarivo ihany fa ireo rehetra mahalala-tanana na orinasa na olon-tsotra manampy sy manohana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manampy sy manohana ary mankahery ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo fanomezana izay omeny hoentina manatsara ny tontolo iasan'ny ny mpiasan'ny fahasalamana ary ampahirezana ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus ity.